ataovy maso apokalyptika ao mamaky nytony boky ny Ezekela zany sady boky apokalyptika zany voatsipy any ianao any ianao vao tonga saina de inona ny zavatra nitranga ary efa azon'ny aratony koa reto iry mpanjakany Egypta ty raha zao perikôpa atsika am'izao haninandro amakitsika azy zao sy anazavana azy zao de inona ny zavatra nitranga andininy fahenina ataoko safitry ny ranao ny tany hatramin'ny tendrombohitra azy ary ho feno anao ny ony raha ho vonoiko ny fahazavanao de ho saronako ny lanitra ho tafiko lamba fisaonana ny kitana ny masoandro ho takonako rahona ary ny volana tsy angarahara eny ireny fanazavana eny amin'ny lanitra ireny de ho tafiako lamba fisaonana avokoa noho ny aminao ary ho saronako aizina ny taninao hoy Jehova Tompo. Aizina mihitsy io rehefa tratran'ny arato i Farao mpanjakany Egypta io tratran'ny aratony reto vahiny reto ny fiainany ray manontolo ny momba azy tena ao anatin'ny aizina mihitsy anatin'ny fangiry firina satria voatsipy eny tanetiko voala atao anatin'ny vahoaka fa ny anao an'izany Jehova ozy izy no anao an'izany any Jehova ny anao an'izany ny fanazavana amin'ny lanitra ireny de ho tafiko lamba fisaonana avokoa noho ny aminao ary ho saronako aizina ny taninao hoy Jehova taoko safitry ny ranao ny tany de mivavaka mba tsy hisy raha latsaka itsony eto amin'ny firenena fa raha zao trangan-javatra misy zao manabe ihany ity tenin'Andriamanitra omena antsika ty taoko safitry ny ranao ny tany de inona ny zavatra mitranga eo amin'izao tontolo zao andininy fasivy ataoko mitebiteby koa ny fony firenena maro raha ampandrenesiko ny firenena maro naravanao de any amin'ny tany zay tsy fantatrao eny ataoko talanjona anao ny firenena maro ary hiparara rehetra angovotra hitrambla zay ny dikan'io hiparara io noho ny aminao ny mpanjakany raha antsodika eo maso ny sabatro ary samy angovotra lalandava izy amin'ny fanahiany ny ainy raha mbe amin'ny andro haravanao zany ireo firenena reo zany de mitebiteby mangovotra mipararetra inona mampangovotra tsy mampararetra azy voan'ny arato tao ty mpanjakany Farao ty natsipiny ary amin'ny tany fa izy mieritreritra hoe ny olony any no apetrany eo rehefa voalany tao anaty arato tao Farao de mieritreritra izy ny olony any ny apetrany eo fa tazany maso any misy olona mampararetra azy ho avy eo misy olona mampangovotra azy ho avy eo dia mipararetra reo firenena vahiny rehetrarehetra reo satria hoe tsy ravaka volamena tsontsika raha tonga eo i olona io tsy ravaka vatosoa tsontsika raha tonga eo i olona io nefa i Farao tsy maintsy nalana tao de izy any asolo azy eo de mipararetra izy ary de hipararetra izy amin'ny Colosseum Moavy zao de ho hitan'ny Farao amin'ny Colosseum Moavy zao fa de hipararetra izy hoe io le olona aka ny volamena aty amintsika fa tsy voatazontsika itsony io tsy anondrana an'io antsokitsoko tsy afaka anondrana an'io antsokitsoko tsony itsika io vatosoa io tsy afaka anondrana an'io tsokitsoko tsony itsika de mipararetra ho areo tena mangovora tremble ka aza de mba makany daholo kosa tsika amin'le sabotsy io fa sao de mampitremble any zalahy reo tena raha azo atao mba averina indray le tsao tamin'ny 2016 ino hoe izy bomba mipoka ao izy bomba mipoka ao de mba roa ihany mandeha raha misy dimitsika ao an-trano satria tamin'ny 2016 de ohatr'izany tokoa izy bomba mipoka ao fa ataon'ny pastera Mayolla Sournao nareo de nisy olona nanao an'izany tokoa ny resaka hoe aleo zany mba anankiroa ihany ny makany fa raha misy bomba mipoka any ka maty izy roa de tsika telo mba mandevona azy fa raha makany daholo ka maty eo daholo de izy any andevinao de tokony averina indray zay tsao zay mba hiena indray tsika no tonga any amin'ny Colosseum satria raha vao tonga any daholo de isy olona tremble ao isy olona hipararetra ao isy firenena tremble ao isy firenena hipararetra ao
isy firenena angovongovotra be tsisy oatra zany eo ka teza de mampangovotra olona loatra tsika fa mba ataovy be mangovotra kely fotsiny fa zatao be mangovotra be kosa e sa hoanao izy nareo zany ny voasoratra ato fa de miala tsiny fa za tsy mamorona Ezekela toko faharoa amby telopolo andiny fahafolo taoko talanjona anao ny firenena maro ipararetra noho ny aminao ny mpanjakany raha atsodika eo masiny sabatro ary samy angovotra lalandava izy amin'ny fanahiany ny ainy ramby amin'ny andro haravanao ramby amin'ny andro haravanao ry farao de miomany ianao fa itremble ipararetra angovotra ireo fireneny zao tontolo zao ireo tena angovotra ireo satria Jehova am'izay ny ilatsaka mivatany eto amin'ny firenentsika ty halleluja de zany ny fitsarana ilay vehivavy janga lehibe de Babilôna de ozy izy amin'ny Ezekela toko faharoa amby telopolo andiny enina amby folo izany no hira fahalelovana ataon'ny olona ny zanakavavy ny firenena no hira izany no fahalelovan'ny Egypta sy ny vahoakany maro be rehetra no hihirany izany hoy Jehova tompony maro satria izy amin'ny andininy faharoa hoe ry zanak'olona manaova hira fahalelovana ny amin'ny Farao mpanjakany Egypta ka ataovy aminy hoe isy arato amely ianao isitona anao avy anaty rano ao fa ianao ihany nanakotaba ny rano zay nisy ianao ihany nandoto rano teo ianao ihany nahatonga an'izany isy arato alefa nire firenenareo ningitra anao tao rehefa voasingotra tao ianao dia atsipyeny atanety fa tsy verinao intsony ary de zay azo ny arato tokoa nge tafavoaka tao tsisy tafaverina intsony de itebiteby ny firenena maro ho talanjona sy pararedretra sy angovotra izy ireo satria ho avy Jehova amonjy amin'ny firenena amen amen andaro fitintsika am'le Matio toko fahaefatra amby roapolo am'izay le izy Matio toko fahaefatra amby roapolo anatin'ny perikôpa tsika tsy mivoaka tsiny tsika Matio toko fahaefatra amby roapolo raha isitsika manomboka ny andininy telo amby folo tsy maninona Matio 24:13 Matio toko fahaefatra amby folo andininy telo amby folo fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena fa miverina kely tsika amin'ny andininy roa amby folo ary noho ny abetsahany tsy fankatoavan-dalàna iamangatsika ny fitiavan'ny maro fa izay maharitra hatramin'ny farany ihany noho efa manjaka ve ny tsy fankatoavan-dalàna sa tsy mbola manjaka miaina ao anatin'ny tsy fankatoavan-dalàna atsika de miamangatsika ny fitiavan'ny maro zany mampatonga ireny fitsaram-bahoaka reny no ny tsy fankatoavan-dalàna sy ny kolokolo isan-karazany miangatsika ny fitiavan'ny maro mivoaka ny fitsaram-bahoaka fa zao zay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena ary hotoriana am'izao tontolo zao ty filazantsara ny fanjakana ty ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra de vao tonga ninona farany ireo firenena rehetra reo de efa mahalala efa mahafantatra fa zareo fotsiny tsy mino ny tsy te halala hoe ho avy le iraky Jehova amonjy an'le firenena efa voatory zany efa fantatra zao tontolo zao zany efa eo io lehilahy io fa fantany zany zay le hoe toriana am'izao tontolo zao nga zany nafenifenitsika efa tany antaona 2 zany efa nambaratsika andininy 5 am'izay ary ko raha hitanareo mitsangana eo am'izay fitoerana masina ny vavadavetany fandravana zay nampilazaina amin'ny Daniela mpaminany Daniela toko faharoa amby folo andininy 1 amby folo Daniela toko fahasivy andininy 7 amby roapolo aoko isaina zay mamaky zany ino tsara raha hitanareo mitsangana eo amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetany fandravana zay nampilazaina ny Daniela mpaminany Daniela toko faharoa amby folo andininy 1 amby folo andao vakitsika kely ary io ino io Daniela toko faharoa amby folo andininy 1 amby folo sokafo ny baibolinao mamaky azy kely tsika sy ny Daniela toko fahasivy andininy 7 amby roapolo Daniela toko faharoa amby folo andininy 1 amby folo
Daniela toko faharoa ambin'ny folo andiny raika ambin'ny folo. Ary hatramin'ny andro ampitsarana ny fanalitra isan'andro sy ny fampidirana ny fahavedavetana mahatonga fandravana dia isy andro 7,200. Daniela toko faharoa ambin'ny folo andininy raika ambin'ny folo. Zay le vaky teny, hatramin'ny andro ampitsarana ny fanatitra latsa-drà, ny fanatitra isan'andro, hatramin'ny andro ampitsarana ny fanatitra isan'andro sy ampidirana ny fahavedavetana mahatonga fandravana dia isy andro 7,200 andro. Dia hoe hatramin'ny andro ampitsarana ny fanatitra latsa-drà, fa aiza ny ampitsarana ny fanatitra latsa-drà? Daniela toko fahasivy andininy 720. Aiza ny fotoana ampitsarana ny fanatitra latsa-drà? Dia Daniela toko fahasivy andininy 720. Apokalipsy vendrana indrindra eto ambony tany no tsy mahay azy io. Apokalipsy toko fahasivy andininy 720. Ary anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy, ary ampitsaratra fanatitra latsa-drà sy fanatitra hafatra amin'ny atsasaky ny herinandro. Ka rehefa hitanareo mipoitra izany rehetrarehetra izany ozy izy, efa mivoaka io fampianarana atsasaky ny herinandro. Aoka isaina zay mamaky izany, aoka isaina zay manino ozy izy, zay mamaky izany. Efa mivoaka ve ny atsasaky ny herinandro sa mbola tsy mivoaka? Efa mivoaka ny atsasaky ny herinandro. Fa raha hitanareo zany mitranga, dia zao nilazany azy ato. Aoka zay olona ny Jodia nidositra ny tendrombohitra, ary zay ny atapo-trano aoka tsy hidinahaka ny ao an-tranony, ary zay ny atsaha aoka tsy hiverinahaka ny lambany. Ary lozany be voka sy mampinoana amin'ireo andro reo. Fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina, no amin'ny sabata no andosiranareo. Fa amin'izany andro zany dia tsy fahoriana lehibe zay tsy mbola nisy to azy, ary zay ny andohan'izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Raha tsy efa nafoiziny zany andro zany, dia tsy nisy nofo azo vonjena, fa noho ny olom-boafidy dia no afoizina izany andro izany. Rehefa hitanareo zany fa mitranga daholo zany rehetrarehetra izany, raha nyresantsika teto hoe io le firenena maro efa niaraka tamin'ilay mpanjaka ny tany. Rehefa hitanareo fa ireo firenena maro ireo sy mpanjaka ny tany dia mikirakira volamena sy vatosoa sy perila, ary rehefa hitany masonareo fa dia leon'ny ranony olona masina izy ireo. Rehefa hitany masontsika fa reny sofintsika fa leon'ny fahantrana sy ny fahoriana sy ny tsy fahampina ny voaka malagasy rehetrarehetra, dia aoka isaina zay mamaky izany, fa mivavaha ianareo mba tsy amin'ny ririnina ny andosiranareo. So ihany aloha fa zao zany ny lasa loha ny ririnina. Fa rehefa any amin'ny novambra makany efa tsy inona intsony zany, efa tsy ririnina intsony. Kaza mivavaka intsony zany rehefa tsy ririnina intsony, fa raha mbola tsy raha andalo ririnina zay ny vavany enga ny Andriamanitra mba tsy amin'ny andro ririnina. Isy fahoriana be tsy hisy ohatr' zany. Vavan'ireo devoly ireo dia zao, zay tsy hamela moramora an'io fanjakana io anareo e. Zay tsy hiala moramora eto amin'ity firenena misy volamena sy misy vatosoa ty e. Raha mandrika ny alana eto. Eo izy ny Baiboly, mivavaha ianareo mba tsy ho raha mandrika no avy eto. Amen. Mivavaha ianareo mba tsy amin'ny ririnina ny andosiranareo hiaviany zany. Mivavaha, fa reo dia efa manao vava. Zay tsy hiala moramora eto e. Fantatray fa vototra am-pelatananay io, fa zay tsy hiala moramora eto izy fa raha mandrika. Teo izy ny afatra menantsika. Rehefa hitanareo zany rehetrarehetra izany, aoka isaina zay mamaky izany, dia mivavaha ianareo mba tsy ho andro ririnina. Fa raha tsy nafoiziny zany andro zany, andosiranareo sy poahany zany ady zany, zany raha mandrika zany, raha tsy nafoiziny zany na dia ny olom-boafidy aza dia tsy ho voavonjy. Fa ny dikan'izany dia izao ho avy zany le izy, fa hivavahana mba tsy eo amin'ny andro ririnina. Amen. Ho avy zany ilay fotoan-dehibe lazain'Andriamanitra, fa mbola gidragidra be zany eo anatin'io. Fa nafoiziny zany, fa io satana devoly zany dia miezaka hoe tena roito lava be io mba amin'izay mba be ny maty. Maty hatrany amin'ny olom-boafidy ny voaka an'Andriamanitra manao fotsy manga ho aripaka ao daholo zay tsy miorona. Fa ny olom-boafidy dia nafoiziny zany.
ka rehefa tonga zany ozy izy dia zao nolazainy Kristy azy. Amaranantsika n'le Matthieu 5:20 tao sady amaranantsika ny afatra. Matthieu 5:20 andininy 7 sy ny 1:30. Ary amin'izany andro zany dia iseho any amin'ny lanitra ny famantarany zanak'olona ka dia hitomany ny firenena rehetra ambony tany. Ary hitany zanak'olona avy mikeritry voninahitra lehibe mirao ny lanitra izy. Ary amin'ny ampanenona mafy ny tropetra dia niraka ny anjeliny izy. Ary angoniny ireo olom-boafidy avy amin'ny vazatany efatra hatrany amin'ny faravodilanitra. Amen. Inona ny sariny zany indray? Ny heviny anankiray dia Kristy mihitsy io resahana io. Fa amin'ny heviny anankiray dia isika koa io resahana io. Raha ny fizotry ny tantara hoe amin'izany andro zany dia iseho any amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona. Tsika zanak'olona olombelona mihitsy io zany fa tsy Kristy indray no hitondrantsika azy fa isika. Rehefa avy nitsofina rano izay teny amin'iny tanindrazana tany vohipeny tany Lokombo Maroala iny ny zavatra nagaga sy nanaitra ny rehetrarehetra. Jereva nareo amin'ny Facebook na amin'ny YouTube zany izay afaka mijery. Vao vita ny fitsofandrano iny dia nisy herika avo zay dia nivoaka iny famantarana havana ngeza be iny namirapiratra taorinan'ilay tso-dranona mena. Raha ohatra nareo tsy mahita dia manatonany zareo le pikirakira Facebook reo dia hoe ahoana zany fitsofan-dranony Pasteur Mayola tany Lokombo zany mba asehonay zany sary zany. Dia nisy havana tena nameno mihitsy niakatra teo ambony tao dia samy naka sary tamin'ny havana tao daholo. Tsy assurance havana fa tena havana. Iny ilay famantarana. Dia rehefa tonga ilay famantarana zany dia inona ny lazany azy? Ahitany zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe amin'ny raony lanitra izy. Ary amin'ny ampanenona mafy ny tropetra dia niraka ny anjeliny izy ary angonindreo ny olom-boafidy avy amin'ny vazatany efatra hatrany amin'ny faravodilanitra. Efa ho avy io anjely io zany anangona ny olom-boafidy. Ny olon'Andriamanitra rehetra olom-boafidy zany dia ho angonina koa hitondra ty firenena malagasy ity rehefa tonga eo ilay zanak'olona ny rahiny. Dia isy anjely irahan'Andriamanitra ilaza hoe ry le olona miditra ao, ry le olona ho atao ministra zao, ry le olona atao directeur, ry le olona atao chef de région, ry le olona atao SG, ry le olona atao planton, ry le olona ho atao chauffeur, ry le olona ho atao garde du corps, ry le olona ho atao mpahandro sakafo, ry le olona ho atao protocole. Ho avy io anjely io anangona ny olom-boafidin'Andriamanitra rehetra. Reo olom-boafidin'Andriamanitra rehetrarehetra reo na avitaiza izy na avitaiza na fiangonana inona ny fiangonany ireo amin'izay ny hitondra ny firenena. Olona tsy hangalatra, tsy hanao kolikoly, tsy hangorokarena, tsy hamita-bahoaka intsony satria miaraka amin'ilay zanak'olona. Ho azy anie ny dera sy ny voninahitra mandrakizay ka rehefa hitany masonareo zany rehetrarehetra izany ozy izy aoka isaina zay mamaky izao zavatra resahana izao efa akaiky ny fotoana. Amen. Haleluya! 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 Tsangantsika ry vavaka isaoran'Andriamanitra fa enjany zany afatra zany. Ivavaka tsika isaotra an'Andriamanitra. Jehovah-Andriamanitra ray eo. Misaotranao zay ny amin'ny afatra zay nomenao anay androany. Ny baiko nomenao Tompo dia manao hoe ry zanak'olona. Manao vahira fahalelovana ny amin'ny Farao mpanjakan'ny Egypta. Ataovy aminy hoe nanao ny tenanao tahaka ny liona tanora tamin'ny firenena ianao ka antsy tahaka ny dragana ao anatin'ny ranobe. Ary nitsorika teny amin'ny oninao ianao dia nanakobakobana ny rano tamin'ny tongotraoka nalotony ony. Isaotranao zay Jehovah-Andriamanitra ray eo satria baiko nomenao anay hoe manao vahira fahalelovana ny amin'ny Farao mpanjakan'ny Egypta. Misaotra ny amin'ny afatra nomenao satria dia hitanay tokoa ny firenena Babiloniana izay miaraka amin'ny mpanjakan'ny tany. Nambaranao fa mijangajanga miaraka amin'ny mpanjakan'ny tany ka asehonao anay ny fitsarana io Babilôna lehibe io izay miravaka volamena, vatsoa sarobidy, fitafiana jaky
tsy volomparasy ka tonga ny fitsarana azy hoy ianao. Misaotra Andriamanitra ray eo satria ianao dia nampatsiahanay hatranony amin'ny tokony bebahanay sy angatanay mba tsy amiririnina ho ianao na amin'ny sabata ny heviany zany satria tsy mbola nisy fahoriana lehibe tahaka an'izany hatramin'izay ary tsy hisy intsony fa noho ny amin'ny olom-boafidy dia nafoizina izany fa ho avy ny zanak'olona eny amin'ny raon'ny lanitra amin'ny kery sy voninahitra lehibe. Amen. Dia nangona ny olom-boafidy rehetra izy ary aniraka ny anjeliny anatanteraka izany. Anao ary Jehovah ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay ka tsy misy na dia iray aza voambary latsaka tany ny olom-boafidy rehetra eto amin'ity firenena malagasy ity fa ho angonina ho tsopotra avokoa izy ireo ho voninahitry ny anaranao reriany. Anao ary ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Haleluya! 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 Amen. Isaorantsika Andriamanitra amin'izany hafatra lehibe izay nomenantsika izany.